Miampy 5 ny marary ny coronavirus raha araky ny tatra navoaka ny profesora Nahitana Daniel mpitondra teny ny foibe mpibaikona ny ady amin'ny coronavirus androany. Ny 12 amin'izy ireo dia eto Antananarivo ary ny 13 any Toamasina. Raha ny androany dia tsy nisy tamin'ireo marary no tsaboina no sitrana raha araka ny tatra nataon'ity mpitondra teny ity. Taorian'ny fisehoana trangana coronavirus maromaro tany Toamasina dia nanatanteraka fitiliana faobe tany an-toerana ny fitondram-panjakana androany. Nanambara tamin'izany fa olona 10,000 farafahakely no atao fitiliana. Izaina ny anaovana fitiliana olona faran'izay maro indrindra eto Toamasina, hoy ny nambaran'ny filoha Rajoelina tonga tany an-toerana. Marihana fa ny Institut Pasteur de Madagasikara no nanampy tamin'ny fanatotosana izao hetsika izao ary nitondra mihitsy irony laboratoire mobile irony. Nilaza ny filohampirenena fa hanorenana laboratoire fanaovana fitiliana COVID-19 ao Toamasina. Araka naoty izay navoaka ny avion amin'ny kompania Air Madagasikara androany dia mitohy hatramin'ny 15 jona ny fihatoan'ny zotra mampifandray an'i Madagasikara sy Frantsa, miatso ihany koa hatramin'ny 20 Mey ny zotra mampitohy an'i Comore ary hatramin'ny 2 jona ny an'i Maurice.